Finaritra tongokilasy tongvavy tonga soa indray atao anatin'ity fandaharana manokana iresahana lalindalina kokoa mahakasika ny nationalité ny filohan'ny repoblika ity ho any Androany dia fomba fijerena mpanao gazety no entina amintsika ny antokantrano miarabanao tonga soa atao anatiny ity fandaharana manokana ity mpanao gazety miisa 4 araka ny efa natsidiko tany am-piandohana no hiara-mpita sy ampiaina amintsika ny fandaharana ho any Androany fa mialohan'izay andao anaraka fanadihadiana iray. Filohan'ny antoko politika maro no nanao soni ity fanambarana iombonana mikasika ny zo-pirenena anana ny filoha Rajoelina ity izay mivaky ho toy izao. Mazava ny voalazany lalàna momba ny fizakana ny zo-pirenena malagasy ka tsy afaka mirotsaka ho fidina ho filoha-pirenena intsony ny filoha ankehitriny. Tsy vitany hoe fandikana lalàna fotsiny ihany izany filoha-pirenena mizaka zo-pirenena vahiny izany fa efa famitana ny vahoaka no ny fahadisoana ara-moraly sy amin'ny fahamendrehana. Tsy afaka natanteraka ny andraiky tatakin'ny lalam-panorenana iarovana ny fiandrianam-pirenena sy ny tombontsoa ambonin'ny firenena izany fananana zo-pirenena vahiny izany. Rehefa tonga ny fotoana ilany izany dia naniza no arovan'ny marina ny an'ny firenena nanjanaka sa ny an'ny malagasy mitaky famatorana ara-moraly tsy maintsy ajaina farafahakeliny izany andraikity ny filoha-pirenena izany. Noho izany manainga ireo tompona andraikitra rehetra na olom-boafidy na olom-boatendry na sivily na miaramila izay nampindramina fahefana tsy iray tsy kombakombany amin'ny mety ho fandikan-dalàna ary anaja tsy misy fepetra ny lalàna velona sy ho saro-piaro amin'ny asany sy ny adidy masina napetraky ny vahoaka aminy. Miantso ihany koa ny malagasy tsy ankanavaka ijoro sy hiaro ny fiandrianam-pirenena. Raha mahita an'le izy kosa ny aloha tsy mety satria tsy maintsy hiady ho an'izay namiazy an'le zo izy dia aloha ihany aloha hoe tena gasy mitondra an'le malagasy satria ny zavatra efa hita amin'izao mihitsy ara zao tsy misy mihitsy tombontsoa an'le malagasy na ny kely raha tena tsy misy fa dia ohatrany hoe izay mahafinaritra andry zareo no ataony ao anatin'le izy hoe izay mahafinaritra an'le vahiny izany dia tsy misy makany an'le malagasy tsony mihitsy ny tombontsoa rehetrarehetra fa lasa malagasy indray raha mifamodika satria tsy manalala kombana. Za zao raha nahita tao amin'ny radio Rahavavy anankiray misy rangahy tena faratapony amin'ny fitsarana nalaina am-bavany tao izy dia izy mahita mihitsy ny hoe tena tsy mety io. Tsy fantatro fotsiny hoe inona izany mahatonga an'le mpitondra amin'izao mihitsy sy le mpanohana azy mikiry biby. Tsika nge ny problemtsika malagasy tsy mahay manetry teny fa raha ohatra izany tsika mba mahay mionona koa dia hoe fa mba teo dia miala. Olo-pirenena aloha voalohany indrindra makasitraka ny fifidianana fa roa manarak'izay momba n'le hoe zo-pirenena raha ny hoe hiady ho an'ny firenena hafa fa tsy hiady ho an'ny tombontsoan'ny malagasy dia tsy mety amintsika aloha izay fa miady ho an'ny tombontsoan'ny malagasy amin'ny maha-filoha-pirenena azy satria izy ny lohany fa tsy hoe hivarotra tanindrazana akory sanatrian'izay. Amiko manokana aloha tsy mety satria lasa voatery lasa ny tombontsoan'ny firenena hafa no azo le izy. Dikan'izay zany aloha olona tsy manana zo-pirenena hafa mihitsy no mitondra eo. Araka ny efa natsidiko tany am-piandohana dia miisa 4 ny mpanao gazety hiara-mpiaina ny fandaharana ho any Androany. Misy any Fanira Razafy Manantany avy amin'ny MBS, io ihany koa Razara Pera Fidèle avy amin'ny AZ radio télévision ary farany misy any mpanao gazety Ramanandray be Arfidy miarabanareo tonga soa ato anatin'ity fandaharana manokana ity. Iny ny ataontsika hoe fanadihadiana entina miainga ao anatin'ny fandaharana ho any Androany. Andriamatoa Fidèle Razara Pera manahoana ny fahitanao an'izay fanambarana iombonan'izay? Ya, miaraba ny mpanaraka ny fahitalavitra kolo amin'izao ariva izao miaraba n'izy izy telo mirahalahy ihany koa miaraka amiko eto samy mpanao gazety daholo moa zany no eto resaka mpanao gazety ty atao eto Androany ty. Iny fanambarana iny dia fanambarana ny ainga avy amina ataontsika hoe fivorina izay nandiniana raharam-pirenena dia rehefa samy nandinika samy namakafaka dia mijery lavitra hoe inona tokoa moa zany ty ho ataontsika ty itsika handray fanjakana morotsako fidiana zany dia handray fanjakana hitondra firenena nefa itsika mampandika lalàna manomboka eo amin'le kandida zany no fanarahan-dalàna voalohany nefa mbola tsy président akory izy dia efa manaiky fandikan-dalàna
no zany tonga saina le candidat de hoe tsy mety kosa ty zavatra ty fa misy mandika lalàna amitsika reto raha ohatra ka manaiky fa misy olona tsy mahafehny fepetra ao anatin'le izy de avela manao le fananana mitovy ihany raha ohatra ka manao baolina kitra ianao na manao lalao iraisana zany de misy ny resaka hoe licence zany raha ohatra ka anao any ianao de raha ohatra ka misy kategoria io de ajainao zay hoe retolo reto latsaky ny enimpolo kilao ohatra raha ohatra ka ana zany na retolo reto cadet retolo reto junior reto i18 reto i16 i14 amin'ny fanatanjahantena ary misy zany fepetra rehetrarehetra zany mipetraka na lalaon'olo tokana na ny lalao imbonana dikan'izay ary vao tsy manaja n'iny fepetra iny de tsy mandray anjara am'le fifaninanana hoe raha junior ny manao an'ilay izy de voavintsika zao tamin'ny u16 iny raha tsy diso tamin'ny basketball tena nodiny avy any antsiranana satria nan'iny rehefa nitsapaina natao ny scanna sy ny sisa de tsy taolana zaza latsaky ny 14 taona sa latsaky ny 14 taona zay tsy tadidiko tsara dikan'izay apetraka zany zany fepetra zany ligue fédération mametraka zany ity firenena de misy fepetra eo de misy olona tsy mafena le fepetra zany handray anjara am'le fifanana de manaiky ve le mpifaninana aminy tsy mety zany dikan'izay ilay mpifaninana tsy mafena an'le fepetra na inona fifaninanana disqualifié avy hatrany zany fa reto moa fa zatra manao an'izay mandiky zay hoe olona tsy afaka écrit afaka olona tsy manao écrit afaka de aveo mahazo manao oral de aveo afaka tena afaka ara-dalàna mihitsy zany zavatra zany tsy normal zany de zatra an'izay reto de tady anao lala allo tsy tononiko le biby hatramin'ny androany reo ataontsika hoe mpanao politika na reo hatramin'ny hitatsika hatramin'ny ministry ny fitsarana zao ny laza fa mila ny atao hoe décret de déchéance ny ataontsika hoe fanafoanana ny azom-pirenena malagasy anana ny filoha am'izao fotoana zao isika eto miteny fa hoe misy ny tsy fanarahan-dalàna ary miariary zany tsotra ny karazana fatahorana ihany ny andikan'ny sasany any reto candidat miisa valo nanao fanambarana iombonany reto diso le interprétation zay nge manahirana ao anatin'le fomba fijerytsika rehefa mijery zavatra io zany vazaha moa mijery an'izany ohatra hoe raha misy vera asinao rano de ozy izy hoe ty vera ty tapany feno ty vera ty tapany vida vazaha zay fa ny atsika zany tena fijery gasy le teneniko hoe tsy jerena am'le gasy angely izy fa jerena am'le vazaha raha jerenao zany izy hoe ity olona ty manana zom-pirenena malagasy de zao tsy zay fa ity olona ty lasa vazaha zay le ijerevana anazy fa tsy hoe ty olona ty gasy le gasy ny adinjareo hevitra fa tsy le mahavazaha anazy ny atsika ny aditsika hevitra de hoe andro rajoely androany vazaha dikan'izay fifidianana filoham-pirenena malagasy le atao ny vazaha tsy milatsaka mazava ke zany ka na iteny izy hoe mila décret ny fantanina mipetraka de hoe gasy vera joelona tsy zay le fantanina mipetraka hoe gasy fe sa tsy gasy tsy any le problème fa ny fantanina mipetraka de hoe vazaha vera joelona sa tsy vazaha de izy am'ireo olona miteny sy mamaly reo zany no afaka hiteny amitsika hoe rajoelona tsy vazaha fa rehefa ohatra tsy mahasahy mamaly an'izay izy hoe rajoelona tsy vazaha de tokony manginy izy zany manomboka eo fa vo vazaha rajoelona zany de tsy milatsaka zay le fantanina azavadika mihitsy hoe rajoelona ve gasy tsy zay le fantanina fa hoe rajoelona ve vazaha de antanina tsiraray le candidat hoe iza daholo ny candidat eo izy valy menajara eo vazaha vereo fa ny razafa manatany reny ny faneho-kevitra fanambarana iombonana nataona candidat miisa valo ny réaction anao voalohany miarabaniva aloha miarabany namana fidela razarapera sy arfidy ramanandray be miaraka eto amin'ity fandarana manokany ity itya fifidianana filoham-pirenena zay fantatsika tsara fa fifidianana filoham-pirenena taterahana isaky ny 5 taona zany hoe ho an'ny acteur politika ho an'ny vahoaka zay omena fahefana dia tsy mba manana izy raha tsy isaky ny 5 taona andraisany anjara zany mazava be zany zay fa zao ao anatin'le fotoana kely ananan'io izy mila mpahafantarina azy ny amin'ny hoe izao le zo sy fahefana tokony ananana ka mialohany anomezana an'le fahefana makany an'le vahoaka tsy maintsy misy andray anjara eo an'le fifidianana ho avy eo de reto zay nambaly reto zany fa efa niteny hoe ho candidat na efa nisy nanolotra fa ho candidat zany zao ny zavatra tsara ho fantatry ny rehetra hoe ny fifidianana tompoko dia tsy resaka émotion
fa lalàna no mifehan'ny fifidianana ary raha lalàna mifehan'ny fifidianana dia tsy maintsy iverenana ny lalàna fototra zay no aingan'ny adevitra misy amin'izao fotoa zao lalàna fototra zany dia mazava tsara misy ny amin'ny hoe ahoana ny fahafahana mandray anjara anatin'le lalao dia nyresahan'ny député fidèle teo na namana fidèle teo amin'ny mampanao gazety moa no hijoroana eto ny amina hoe ity le lalàna fototra hijoroana hampiatrehany zany ho an'ireo mihevitra azo kandida ve zany dia vao miaingany amin'le lalàna fototra dia tsy afaka raisina amin'izay zany le izy ohatra tenenina ao anatin'ilay lalam-pandrenana zay andiny fahenina amby efapolo ny adevitra fotsiny dia hoe tsy maintsy mizaka ny zom-pirenena malagasy doit être zao ny zavatra nitranga tamin'ny lalam-pandrenana talohany ty 14 ity dia tsaroantsika tsara nisy lalam-pandrenana tany amin'ny 7 tanoany dia zao ny nambara tao anatiny zany lalam-pandrenana zany hoe tout candidat aux fonctions de président de la République doit être de nationalité malagasy d'origine dia niampy izy tamin'izay hoe par le père et la mère zany hoe amin'ny alalan'ny rainy sy ny reniny fa rehefa tonga reto manam-pahaizany reto dia zao ny kitihan'le hoe par le père et la mère dia zao ny kitihany koa le 7 taona fa nalatsa ny 5 taona zany hoe nanomboka efa tamin'izay zany no nisy nanana calcul izy aloha satria navesatra be ngely le lalam-pandrenana tamin'izany fa nataony nanamaivamaivana le izy ny amin'le hoe de nationalité malagasy fotsiny zany le izy tsy problème fa zao batain'le hoe tsy maintsy le izy na doit être satria tsy maintsy mamaky lalàna zany tsika ka raha jerevantsika zany io dia mazava tsara zany hiverenana amin'izay le fenouveau latranga vaovao tamin'ny 7 zay nafenonga iandry rajoelona lizy satria tsisy nafantatra ny mihitsy anie zany fa mifantaniana mipetraka dia zao naninona ny tsy nambarany satria nanana fotoana ny resahana zany izy ny 7 nahazona an'iny taty amin'ny 7 izy nametraka ny antota taratasiny nanafiny izy ary na nafantatra na tsy nafantatra koa ny ACC fa amin'izao fotoana zao zany izy rehefa mivoaka ny antota taratasy mahafantatra ny rehetra ka rehefa mahafantatra ny rehetra dia zao adidin'ny mpandray anjara mivatana dia ireo kandida reo mampahafantatra mivoaka malagasy zava-misy dia rehefa mamaky ahako amin'le fanambarana dia hitako avy hatrany le izy eo aloha voaresaka le filoham-pirenena amin'izao fotoana zao satria nisy fenouveau ao anatin'izany adevitra zany fa na tiana na tsy tiana ihany koa ao anatin'le izy dia fampitandremana ihany koa fametrahana amin'ny lony ny fifidiananao avy satria tsy dia tena hoe voaterizy rery ihany koa ny dinihana fa hitantsika tsara dia hoe andraikitra lehibe zany andraikitra ny mahafiloham-pirenena zany dikan'izay ho an'izay mieritreritra zany fa irotsaka ho fidiana filoham-pirenena dia tsy maintsy malagasy izy fa tsy hoe vahiny zay zany tombony lehibe aloha amin'iny fanambarana sy iny adevitra iny raha iverenantsika ny contexte amin'izao fotoana izao fidèle hitantsika fa ho anatiny fametrahana ny antota taratasy firotsahako vidiana na ny dépôt de candidature sika isan'ny maro ny mpanao politika milaza fa nao andrimaso manokana ny famoahana ny certificat de nationalité malagasy filoham-pirenena zay io moa zany isan'ny ataontsika hoe dossier takina amin'izay firotsahako vidiana zay isan'ny resabe amin'izao fotoana izao ihany koa ny resaka assignation inona ny azo ambara mahakasika ny reo teboka roa reo amin'izao fotoana le taratasy zay ilaina fenona ao anatin'ny firotsahako vidiana dia misy rafitra no manamarina azy ny zavatra apetrakintsika zany dia hoe tsy za amin'ny mampanao gazety ana no hibaiko an'le rafitra zany fa io rafitra io dia rafitra zay nanao fianianana io hoe manao fianianana fa anao an'le asa atsakany sy andavany ary anady zany lalàna eto amin'ny firenena raha misy ny atao hoe mpiambina sy ny mpiarakandro egna malaza anazy ny atao hoe lalàna fototra lalam-pandrenana dia reo rafitra reo zany ka itsika dia manana fomba fiteny zay hoe ty tandrazantsika ty masina ty tandrazantsika ty ohatra zao dia akintsika amin'ilay atao hoe feona fieritreretana zany le izy enao ny eniana nanao an'ilay hoe anao an'le andraikitra io zany zay foana zany ny zavatra rehefa manao fianianana zany ianao ka mivoana amin'iny fianianana ataonao iny lay asa ataonao tsy mahalava velona zany tsy hoe manozona tsy manozona izy fa zay zavatra zay zany ny zavatra misy zay hoe rehefa ianao manao fianianana
dia tokony ajainao le fianianana ataonao. Noho izany ianao zany malala fa misy zavatra tonga eo ambany masonao nefa tsy araky ny lalàna. Tamin'ny 2014 araky nefa nambarantsika teo zany dia hoe ny rehetra dia samy tsisy nalala fa nanafina ny tompony dia hoe voafitaka zany tamin'ny. Fa amin'izao fotoana zao nananetsy tadiny ara reo mpikambana ao anatin'ity rafitra natao hoe fitsarana avy malampandrena ty dia tsy maintsy naheno ary tsy maintsy nahita ny masony fa misy io ary le olona concerné izy tenany no nanamarina fa misy io décret io. Tsy misy zany olona afaka nandahany io hoe tsy misy io décret io. Ka na iza zany anao sonian'ilay taratasy hoe anomean'le certificat fa ireto olona nanao fianianany reto zany no anaovan'andro maso. Ka raha ohatra reto zany manamarina fa hoe afaka izy fa nahazo ary ekena zany taratasy azony zany ny olona mandany fianianany zany reto aloha reto olona mitsara satria na nisy aza manao fanahinina manomesy manao soniany zany certificat zany fa rehefa ozy reto olona mpiarakandro ny lalàna fanajana lalam-pandrenany reto hoe tsy manaja lalàna kenareo manome an'ity satria ty olona ty tsy tokony milatsaka dia tsisy dika ny certificat igny. Fa manandanjy certificat raha ohatra ka mpiarakandro tsy manaja an'izay fianianana nataon'izay dikan'izay any am'ireo mibaolina zany. Ny mikasika an'le fitoriana io zany dia apetrako foana eto amintsika ny fitsarana dia tsy fialofan'ny malahelo. Na izay aza no lazaina hoe zany fitsarana zany ne ka fialofan'ny malahelo tokony hitovy daholo ny olona manoloana ny lalàna ambany lalàna ny olon-drehetra raha misy ny tsy mampanaja ny lalàna ary milalao ny rafim-pitsarana dia ity fitondram-panjakana ny rajoely ty. Zany zavatra haitsika reo zay olona miaraka am'ireo ka voarogorogo anatina raha maloto dia izany anavitra azy. Noho izany rehefa izy eritreto mbola tsy izy tenany ary zany fa mbola olo-kafa tale général ny knapy se ny ohatra zao hoe rehefa reny voakitika ka miaraka aminy dia arovany. Misy olona nanodikodim-bola vetivety eo tafavoaka ny ivelany avy eo ianao hoe ohatra nefa mandalindala eto Madagasikara nefa nisy hoe didy fampisamborana kaka daholo ianao mijerana zany rehetra zany fa rehefa ny azy dia arovany. Mbola tsy izy ary zany maika fa izy tenany no kitianao am'zany dia tsy tsemboka izy hoe andy baiko an'rehetra fitsarana rehetra fa eo ny anaovantsika antso ny mpiasam-panjakana rehetra zay nke voasoratra ao anatin'iny fanambarana iny hoe ny olom-boatendro izy sy ny olom-boafidy mba hanaja n'le asany araky ny tokony izy fa ny zavatra misy eto amintsika ny administrateur, ny force de l'ordre, ny fonctionnaire, ny mpitsara reo angeka tsy manao ny asany araky ny tokony izy fa manaiky ampiasain'le fanjakana anao zavatra tsy norme dia manao antso zany tsika hoe fotoana zao esorony tahotra ampy zay mijoro am'izay amin'ny tena asanareo araky ny tokony izy fa raha mijoro reo tsy nresantsika teto koa zany zavatra teneninao zany fa niry ireny ny karazana antso ataony fidèle moa zany ho an'ny androano andreo mpiasam-panjakana sy ireo tompon'andraikitra samy hafa mahakasika an'izay mandeha ho amin'izao fotoana ny resaka mahakasika an'ity certificat de nationalité malagasy efa maro ny rehetra milaza fa hanao andro masy manokana ho an'izay mpitsara mety hanana fahasahina hanao soniny efa ny etsy an-daniny raha jerentsika ny iverenantsika ny fampalalam-bavao tao anatin'izay herinandro zay dia efa karazana manao tsindry ambadika manisitry ny fitsarana milaza reny zao isan'ny fanio-kevitra nataony fa hoe takina ny décret de déchéance sanalana ny zom-pirenena malagasy ny filoham-pirenena amin'izao fotoan'izao ny fahitanao an'izay karazana pression efa any ambadika izay sahady lizany tsotra ny zavatra ohatra n'le fitondram-panjakana indrindra manomboka aty amin'le filohan'ny repoblika dia mieritreritra foana ny hoe ahoana ny mbola ahatonga anay hifian'le fahefana ary ahatonga anay hiveriny eo amin'le izy dia tsy mieritreritra tsony zany reo olo reo ny aminy hoe izay teny ka ambany lalàna fa tsy ambony lalàna zay ny resahana raha miresaka tsara tsika atao anatiny ty lalam-pandroena ty za moa mandrakariva rehefa miresaka dia miresaka lalam-pandroena foana ny aminy hoe raha jerevana zao atao anatiny savaranany dia hoe ny fananganana fanjakana tandalàna izay ahatonga ny mpitondra sy ny entina vahoaka zany entiny zany samy voafeha fitsipidalàna mitovy eo ambanin'ny fanaraha-maso fitsarana mahaleo tena dikan'izay zany na le mpitondra na le vahoaka dia tsy maintsy eo ambanin'ny fanaraha-maso ny fitsarana ary misy fitsipidalàna mitovy ka tsy misy hoe ny nationalité dia miavaka ho an'ny andry radiolina
Rajoelina fa ny nationalité ho an'ny malagasy hafa ivelan'izay a dia hafa izy diso ny lalàna rehevo zay zany jerevantsika tsara ty lalam-pandroena ty izy manko ny nanao an'ity tamin'le karaboky tany jerevo ny savaranonandro ny ato dia mazava tsara mihitsiny vao manomboka ty savaranonandro ty dia zao ny resahan'le savaranonandro anto ny vahoaka malagasy masy mandidy zay ny nambarany a dia miditra indray tsika amin'ny andiny fahadimy ny vahoaka izay poiran'ny fahefana rehetra no masy mandidy ka mampiasa izany amin'ny alalany solotenany lany amin'ny alalany fividianana andraisan'ny rehetsandrara na mivatana tiako tenenina amin'izany dia zao le vahoaka malagasy no adevitra zany satria le vahoaka malagasy ny victime amin'ny fanafenana an'le nationalité amin'izao fotoana izao dia io ampahafantarina vahoaka malagasy io hoe ianao izay ampindrana fahefana isaky ny 5 taona ianao zany tsy tokony tsony ho fitahana dia andraikitra ireo mihevitreritra fa ho candidat mba ampahafantatra an'izany fa zao andraikitry ny mpanao politika ihany ko andraikitry ny tompony andraikitra ihany ko izay manana ny andraikitra ny anivony faritra sy ny distrika sy ny commune no mampahafantatra ny vahoaka malagasy ho an'izay mahafantatra an'izay resahako eto zay satria zao manko ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao teny am-piandohana dia misy version maro netin'reto mpanohana fitondrany reto ao moa zany le hoe satria io efa tsy niasa nandritry ny taona maro satria ordonnance tamin'ny 1960 io des études le olona nyteny aniny ara moa efa miaraka amina vondrona hafa amin'izao fotoana izao efa niala tamin'le vondrona miaraka amin'le fitondrana andray no miteny matao hoe resaka moratoire no tokony hitondrana an'io andray no miteny ny amina hoe resaka affiliation io ary ao no miteny le resaka mampime dia hoe par diplomatie zao ny zavatra resahana fotsiny dia zao mazava tsara ny andiny 270 satria ny antony raha miresaka nationalité any frantsay satria iny le fe nouveau nivoaka le décret mivoaka atao anatin'le gazety mpanjakana frantsay le izy dia tsy maintsy ny nationalité malagasy ny ditsika hevitra amin'io code de nationalité malagasy ka raha miteny izy ny article 42 perd la nationalité malgache le malgache majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère tamin'ny ordonnance 1960 le izy dia tsy maintsy manao étude comparative zany tsika zao ny teneniko iva namana fidelina rehefa tena nanao étude comparative zahay satria firenena voazanaky ny frantsay tsika rehefa mivoaka tao anatin'ny fanjanahantany dia nahazo nationalité avy hatrany na hoe nandinika ny code de nationalité avy hatrany reo firenena zay nahazo an'izay fahaleovanteny zay ka na Sénégal na Côte d'Ivoire na Congo na Mali na Mauritanie na Tchad na Cameroun na Niger na Comore na Algérie Tunisie sisisy reto ambany masoko reto dia samy manoratra tena ty hitatsika ty hoe raisiko ohatra zao ny any Sénégal article 18 ny azy fa tsy article 42 perd la nationalité sénégalaise le Sénégalais majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère lalàna tamin'ny 2,7 ohatran'izany ny Côte d'Ivoire ohatran'izany ny firenena rehetra fidelina zany hoe tena tsisy resaka fidelina sy tena tsisy resaka tahotra ve zany izy ty satria raha ny fanehon-kevitry ny apomba ny ankilany amin'izao fotoana izao dia hoe reo zany le valo matahotra ny irosona amin'ny fividianana 6 novembre zay aloha zany ny feo-mandiha amin'izao fotoana izao hoe reo ny valo matahotra n'izay fividianan'izay le tahotra ny refesiny raha ohatra ka tahotra zany jerevantsika fifidianana 7 amin'ireo candidat rotsaka ireo nisy tanao fidianana faharoa président Marc Ravalomanana nanao fidianana faharoa ny fandona tamin'ny candidat any Rajoelina 500 000 voix ny elanelany zay ny elanelana zany nandritra ny 4 taona efa ho 5 taona nitondran'Andriamatoa any Rajoelina ity fitondrana any Rajoelina ty bourde foana ny nataony midina zany ny kotiny tsisy kotiny ary Rajoelina niakatra zany fa mandainga Rajoelina miteny niakatra ny kotiny io ny fampanantenana rehetra natao le velo rano hoe zao tsisy tateraky io irana malala zany na ny olona tao aminy ary miala be da be zany satria non'olona eto na ao anatin'ireo candidat reo ary nisy niaraka taminy efa niala aminy noho zany matoa zany ianao izy tahan'ny olona midina ny kotinao fa raha miakatra ny kotinao petaka aminao ny olona dikan'izay le président Marc Ravalomanana tsy nietsika ny kotiny fa nijanona teo dikan'izay zany raha ny anao le nanao fidianana faharoa taminy no midina
président Marc Ravalomanana zany ambony raha manao sondage zany tsika tonga dia ambony avy hatrany raha iny zany ny adikatsika direct zany le résultat tamin'ny fidirana faharoa noho izany iza ny tokony atao hatramin'izao fotoana zao ny olona mijanona eo ny kotany ve sa ny olona midina ny kotany iza ny tokony atao hatra ny olona nylozan'ny olona ve sa ny olona tsisy nandao azy fa miary ny ampy président Marc Ravalomanana zany inge amintsika miteny zao za nge tsy timiny za nge afta ty amin'ny olona miaraka tamin'ny Andra Joel lasa nanohana président Marc Ravalomanana ny olona miaraka amin'ny Andra Joel amin'izao fotoana zao miaraka manao fanambarana président Marc Ravalomanana iza zany zao miaina toerana oatra fianantitra ka tokony atao hatra ny olona miabo ve sa ny olona miiba zareo tokony matahotra ary ny ahitanao taratra fa matahotra zareo dia io mampiasa mpitandro filaminana manao fampirorona iny hoe taratry ny fahatahorany hoe vomaly de voaka fanambarana zay mpitandro filaminana dia kilamina fa zany zavatra tsisy matahotra mpitandro filaminana eto zay aloha dia apetraka tsara mihitsy hoe ny olona matahotra dia mampiasa mpitandro filaminana fa ny olona tsy matahotra tsy mitondra garde corps rehefa mivoaka freka rehefa mivoaka rogorogo parti zay zavatra ahitana ny olona hoe iza ny olona matahotra ozy izy ny teny misoratra masina moa lehilahy tahaka dia tokony hitsoka va za tsy mitsokady zany reny hitatsika nandritra ny fionabe national nataony FFKM fa maro ny ataontsika hoe karazana sosikevitra moa zany na rosina parti politika nandritra an'io manahoana ny antoko politika amin'izao fotoana izao zany dia miandrandra hoe inona ny karazana fepetra horaisina na ny karazana dingana manaraka horaisin'ny FFKM mandaminana ny disadisa sy ny olana samihafa manodidina ny rahapirenena sy ny zotra mpividianana ny tontolon'ny fividianana amin'izao fotoana izao ny azo ambara ao anatin'izay faniry rasy aloha hofarana kely fotsiny tya iva fa tsy mampanino zay fa verenako zay devitra zay tiako tenena tamin'ity manko nanao an'ity étude comparative aty dia zao ny code de nationalité malagasy dia tena tsara rafitra io bien rédigé io ary ty article 42 ty dia mahaleo tena ity zany tsisy renvoi hoe alefa any amin'ny article zao ty na article zao zay aloha zany mila apetraka mazava tsara satria reto olona reto manko rehefa mitondra fanazavana le mpanohana an'le fitondrana indrindra le nanao an'le communication ngiayandrajoela fa rehefa hitan'izy fa tsy mipasy dia nysotominy daholo le namany zany hoe aza miresaka aloha nareo dia izy mampiasa aty amin'ilay resaka rafi-pitsarana io zany hitantsika mifandehana zava-dehibe tokoa ny fionana zay natsony ny FFKM iny dia zao zany zava-misy ny aminy hoe samy resy lahatra ny rehetra fa rehefa tena mandeha le adevitra momba ny raharam-pifidianana dia zao tsy ny olona mieritreritra ihany milaza hoe tena za efa mipetraka teto ny anaty rahako no miteny amin'io za malagasy raisy reny sy sisy tsy zay satria adevitra lalàna ny adevitra eto fa tsy adevitra foko tsy adevitra fiaviana tsy adevitra ra fa lalàna zany ny ampiaritsika dia raha mitsimoka an'izay adevitra zay tsika zany dia zao zay ny antony tonga n'le acteur politique sy ny partie prenante rehetra ny teny an'le hoe sary-piaro zay satria lalàna aloha voalohany indrindra vohitsakitsa satria nafeno ny aiany rajoelona le izy faharoa manarakarak'izay dia zao hiatrika fifidianana lehibe isika ity ny zava-misy iny eo reny le fitondram-panjakana le izy iany rajoelona nanaiky fa zao tsy mety mbola manaiky tsara izy satria le izy ny veriny fa zavatra tsisy dikany hoe 20 centimetatra io nge iva dia zao hoe ohatry ny ramatoa ray andeha anambady io amin'ny fotoana le ramatoa hoe anambady mademoiselle izy fa rehefa tony izy nanao procédure rehetrarehetra izy anambady izy nanao sini an'le taratasy tany amin'ny firaisana izy madama izy amin'izay fotoana izay dikan'izay ny lalàna no namadika azy mademoiselle nanao madama faharoa zao ny zavatra mitranga Jeux olympiques tan Séoul tsara itsika tsara ny Jeux olympiques goavambe ny fananany Ben Johnson kanadiana sy Carl Lewis tamin'azakazaka fa zao nandresy Ben Johnson fa nisy fitaraina natao ambadik'izay avy eo hoe nisy dopage nataony Ben Johnson dia no hamarinina le izy ka zao na dia nahazo ny médaille d'or azy nahazo ny titre azy i Ben Johnson fa rehefa hita le izy vao marina dia niala taminy ny titre sy médaille teo an-tanana zay zao adevitra zao zany na hoe filohan'ny repoblika azy ianao fa fantatra le izy feno vota tiarina dia zao miazira daholo ny olo-pirenena rehetra ny mpanao politika izay ny adevitra ny entina tany amin'ny FFKM iny ho tsy fanekena ny aminy hoe tsy mety kosa zany hoe ity Madagasikara firenena mahaleo tena nahoana no entina vazaha
ngam'izay ady hevitra mila petraka ary dia zany mihitsy ny tadiavin'ny ady hevitra amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe mialohan'ny anombohan'le lalao hazavao aloha ty ady hevitra ity dia ny fitondram-panjakana nge nampanoana nga Iady Rajoelina matahotra iady hevitra amin'izany fa aty anivon'ny fanoherana na ireo vondrona toko politika sy fikambanana maro samihafa dia hoe eto eo ambony latabatra io dia zao rehefa entina ambony latabatra io dia ny fomba an'le fitondram-panjakana sy ny mpanoana azy dia ny tery ny tsindry ny fampitahorana fampiororona zay ny mahatsara amin'ilay fanambarana nataon'izy valomena daty io ny amin'ny hoe ny olom-botendry miantso ny olom-bofidy ny tompona raikitra samihafa ny vahoaka malagasy any amin'ny tandrify azy mijoroa tsy fotoanany atahorana zao sy ny akansoana satria atsika ty Madagasikara ity vazaha ary mizaka zoam-pirenena tokana frantsay no mitondra amin'izao fotoana izao fa tsy mizaka ny zoam-pirenena malagasy. Azakazaka ny fotoana mena minitra farany ianao Fidèle hoe tsika manakatona ny fandarina ho any Androany. Ny minitra farany ana dia zavatra roa no entiko aminy. Voalohany dia mitodika amin'ny fanjakana frantsay. Mitodika fanjakana frantsay satria raha amin'ny mangina ny fanjakana frantsay manoloana ny zava-misy eto Madagasikara manao silence complice amin'Andriamatoa Rajoelina dia manitsakitsaka nyty firenena malagasy ty zany zareo. Noho izany anjarany manao rappel à l'ordre ny olona zany hoe ory vazaha aza mietraketraka any amin'ny tany malagasy ianao dia mitodika any amin'zareo hoe anary ny olonareo mba tsy ho jerenay amin'ny maso ilanareo ka nirivotra mitsokatsy Afrika ioatra ny canal de Mozambique dia ho tonga ty Madagasikara dia ho halanay koa nareo rehefa avy eo. Tsy ny teratany frantsay ny tsotianay fa le rafitra frantsay le fanjakana zany tsy mandray ny andraiky ny manoloana ny fandikan-dalàna ataona teratany frantsay eto Madagasikara. Zay aloha ny anankiray voalohany. Ny anankiray faharoa dia anampy sy apita n'ilay afatra nataony ny ray aman-dreny am-piangonana FFKM amin'le loha hevitra fotsiny ana no raisiko ny ambony samy mandray an'izay toyintsika hoe mbola ilaina ny naovana fifampiresana sy fifampianoana fa ilay loha hevitra ny vohitra tamin'le hoe jereo fa omeko fahefana ianao anio amin'ny firenena sy ny fanjakana mba anongotra sy andrava anongotra sy anjera azafady anapotika sy andrava ka anorina sy amboly indray. Zany hoe ao anatin'io baiboly io zany efa misy teny nomenantsika malagasy voarainy mpitondra fivavahana dia ampitaina amintsika ilay izy dikan'izay efa omenantsika tsiraray ianao izy tsy miteny hoe anareo afa izy omeko fahefana ianao za zany na ianao mijery ana io omena fahefana ianao izy ny baiboly mba anongotra sy anjera ary anapotika sy andrava avy eo tsika zany manarina sy mamboly indray zany rehefa vita zay fanampitena sy fanjerana sy fandravana zay ny tenin'ny soratra masina ny maniraka atsika androany etan'ny ray aman-dreny am-pana misy vovonana mihoatra an'ireo ve dia anjaranao zay mihevitra azy zao kristianina no mandray an'izany teny zany dia raiso le teny dia tsakotsakoya dia fantatrao ny tokony ataonao makasitraka iva ary miarahaba ny izony rahalahy zay izy mandimby eto zokobe ndrenjato sy namana Iarfidy dia manao velomany koa ny mpanaraka ny fandarana manokana amin'izao ariva izao. Raha virenantsika ny loha hevitra ny tondrana ny fandarana manokana ho an'ny androany ity dia ny hoe kenao ve Madagasikara entina filoha vahiny Iarfidy manahoana ny fahitanao an'izay zay loha hevitra nentina tato anatiny fandaran'izay. Voalohany angamba fiarabanantsika mianakavy aloha no ataoko voalohany satria tonga tsy miarahaba na manitezitra ny magaga dia hoe so nareo vao mametsaka zany fanontaniana zany efa ela be zany fanontaniana zany tokony apetsaka teto Madagasikara satria efa tao anatin'ny 5 taona zay Madagasikara no nentina vahiny tsy hoe izao Madagasikara vao hoe misy vazaha mieritseritsy nitondra Madagasikara fa efa tao anatin'ny 5 taona i Madagasikara no nentina vahiny. Ny problème za zany tonga dia hoetiko amin'ny zavatra anankiroa le izy voalohany aloha ty fitondram-panjakana mijoro amin'izao fotoana ity dia tia kiafinafina loatra tsy haiko hoe zany nanao fangala-pery tamin'ny mbola kely ve sa hoe ahoana fa tena tia kiafinafina ary tsy misy zavatra tena hoe mazava tao anatin'ity fitondram-panjakana ity tao anatin'ny 5 taona zao no tiako ambara raha ohatra ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ka nanana honnêteté tamin'ny taona 20
sy 4 de tonga tena metsaka tamin'ny vahoaka malagasy hoe olo iretsy ory vahoaka malagasy ary zay tena zava-dehibe. Raha président de la république ianao de zay takiny ny vahoaka voalohany aminao, izay honnêteté zay. Fa raha nanao honnêteté ny président ny république Andry Rajoelina de efa tamin'ny 8 sy 4 nefa nampahafatsa tamin'ny vahoaka malagasy hoe zao le retsy za te hitondra ty Madagasikara ty fa de tsoroko aminareo aloha vazaha de misafidy am'izay malagasy rehefa avy eo na hifidy vazaha na hifidy gasy fa efa tany amin'ny 5 taona mahery isika menakavy nefa tsatrany tena totako nefa palom tapoka tsy na lehilahy de teo tsika aty amin'ny 5 taona manaraka izay tsika menakavy mametsaka an'le fanontaniana izay efa tokony napetsaka tamin'ny 8 sy 4 raha napahafantatra ny filoham-pirenena ankehitriny fa vazany tenany de teo miteto amin'ny plateau teto ny tokony nisiny fanontaniana de itsika ny voyan'le hevitra de mamakafaka ny any tokantrano tsirairay aby de madika ny any tokantrano any de mipetsaka hoe zay fidy vazaha sa zay tsy fidy vazaha fa efa voafidy le vazaha izay tsika menakavy vao eo ny raisina ray tsara ngeny déroulement ty tantara ty tiako averina amitsika menakavy mantsy le izy tany amin'ny volana martsa tany amin'ny mbola fahataperan'ny tetezamita no nisy no fangatahana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina io resaka nationalité io mahavazahana azy zany tsy nivoaka io resaka io nakely varavety arany tsy nisy nampahafantatra an'io na ny teny anivon'ny fitsarana momba ny lalam-pandrenana na ny teo anivon'ny seni sy ny sisa na nahafantatra zany ny teo anivon'ny lalam-pandrenana sy ny seni fa mody fanina eto mitsika eto moa mandeha be mihitsy resaka salobokomana sy ny tena fikomokonona madidiniky ty de eo le vahoaka andraisiny idridridritra le vahoaka malagasy entina efa ny raha malala fa hoe T3 T1 T2 T3 no mari-pahaizana na ny moyenne ny malagasy ka normal be raha tsy ampahafantatra zany ny olona sy ny sisa de inona zavatra nitranga nandeha io zavatra io tsy nisy nampahafantarina an'io na kely varavety arany tateorina ny président ny république taloha zany ny teny Andry Rajoelina ny datako de tao anatin'ny tafika frantsay ary ny datako tao anatin'ny tafika frantsay io de nanontaniany frantsay hoe hijanonao miaramila frantsay ve ianao sa hiverina tafika malagasy fa noho ny fitiava-tandrazana nanana ny datako de nanaiky ny datako tsy nanaiky ny datako miaramila frantsay fa lasa malagasy le datako tsika sara efa malagasy ny datanao de malagasy ianao zany malagasy mamanao de malagasy ianao zany tsy nangataka io zany ny préciseny ny Andriamatoanjy Ririna Rajoelina filoham-pirenena am'izao fotoana tamin'izany fotoana zany fa noho ny fitiava-tandrazany dadany de tsy nanaiky no vazaha izy ary zay tsy nanana ny dadany le nationalité vazaha noho ny lay fitiava-tandrazany fotoana vitsy aty aorina ilay président de la république zay nilaza fa ny dadany noho ny fitiava-tandrazany tsy nanaiky nio vazaha fa tsy hoe oetim-bazaha satria rehefa vazaha ianao de midika zany fa oetim-bazaha ianao rehefa frantsay ianao de Macron président anao na mipetsaka any Comore na mipetsaka any Madagasikara io naiza naiza un point c'est tout, 2 points c'est trop, 3 points sans suspension tsy dirako tsony de zao rehefa nanao an'izay le président de république de efa nazava zany clair et net fa rehefa tonga tateorina tsaingo mivoaka am'izay nafenina avany ambadibadika avany ay vazaha le ry de le manodidina azy am'lefa spécialiste am'le famoronana laingy spécialiste am'le famoronana dossier spécialiste am'le fanaratsiana ny hafa sy ny fiarovatena de mbola nilaza ka any anazy ange io filiation eny anazy ane izao afa amin'ny dadabe an'io afa amin'ny dadan'io dadanao rehefa nilaza fa tsy vazaha fa fatanina mipetsaka amiko amaliko zay anao zay amin'ny apahany de hoe raha to ny dadany Andriamatoanjy Rajoelina tsy nanaiky nitsa ho vazaha noho ny fitiava-tandrazana inona zany nanosika fitiavana inona nanosika ny filoham-pirenena malagasy azy Rajoelina hitsa ho vazaha zay le fanontaniana mipetraka zay fitiavana inona faharoa manaraka an'izay de zao ny teneniko anao
rehefa par filiation nananao nationalité de dika zay de zao alohan'ny valombin'ny folony taonanao ianao no mangataka an'io ary am'izay fotoana zay de nationalité no fiantso azy nationalité de mahazo le taratasy ianao tsy misy zavatra kotrany taratasy eo ampelantananao dossier pièce justificative ty bovinay vazaha ty bainay vazaha bon vazaha zany ankoatran'io tsisy resaka be da be fa rehefa mihoatra ny 12 taona ianao ka mangataka ny ahazo an'izay izaka zopirenena frantsay zay de fa tsy nationalité tsony aloha ny fetsona azy am'izay fotoana zay ary tsy mandeha tsotsotsony mahoatrzay tsony le izy fa manao taratasy fangatahany ianao ary misy allégation nantaniko anareo teo moa le izy fa mbola nitady Google de tsy hay fa mbola ifalasany le bande le hoe ina le tena le dika le allégation amin'ny teny gasy fa de hoe rehefa mangataka an'io anao am'izao ry frantsay de miteny amin'ny zareo ao amin'ny mairie zany sy ny ministère ny atany sy ny sisa hoe iza Andriamato Anjinirina Rajoelina dia mangataka an'ity ary manaiky marina fa hikatsaka manjakariva ny tombontsoan'ilay firenena angatahako zo-pirenena izany hoe la Frantsa izany tsy hijery afa-tsy ny tombontsoany la Frantsa ny tenako ary anao zay fomba rehetra azoko atao hanompoana ny la Frantsa ohatrohatran'izay le izy zany hoe mamatitra ny ohatrohatran'izay le izy hoe zany ny code de la nationalité française ihany koa amin'ny maha frantsay ohatrohatran'izay le izy le zavatra teneninao ao azonao ohatrohatran'izay le izy de ahoana moa zany tenareo eny ake de matsikaiky mihitsy de miteninareo hoe ekenao ve ny zaka hoe vazaha ny zaka zopirenenao nefa le olona raha rehefa vazaha surtout zany izy hoe gasy nangataka ho vazaha mbola teny jerozy be zay gasy anao nangataka ho vazaha attendez ajasa aloha zany fa za maika be zany fa mandeha moramora tika ma ny vazaha efa tena vazaha rapira de maika fa gasy ianao nangataka ho vazaha de tsy maintsy manompy ianao zany ary manao an'izay fianianana fanompona any la Frantsa izay de amin'ny fomba ahoana no anekena am'izao fotoana fa ho vazaha ny hitondra any Madagasikara vazaha ny hitondra any Madagasikara za zao le resy de miteny aminareo zao le faran'le firenetsika tonga avany le réunionnais vazaha reo réunionnais zany mitovy zo-pirenena amin'ny présidentsika zany présidentsika vazaha par 8 centimètres fa ny réunionnais vazaha par département 974 fa tonga avany reo de atao ary am'le vazaka amatsika ry Madagasikara ry de rehefa mba hoany any nareo reto de mba mitondra reto lamba re le tsy anaovanareo rentsony de mitondra vary za zao tsy apy amin'ny any de mitondra loka de reny le basket normal raha oresina marina mafy le réunionnais ny eritseritsy alahelon'le vazaha ty Madagasikara mbo mafy ihany sy le prétendrazana ty Madagasikara hoe tsy prétendrazana moetin'le vazaha prétendrazana amin'ny tena de eraka nosy be iny reto réunionnais reto mizara vary mizara loka mizara zao rehetrarehetra imagine eo amin'ny fomba hoana mo ny eritseretanao an'izany reto amin'ny fomba ahoana ny eritseretanao an'izany hoe ireto le mitovina ty nationalité fa reto tsinitsina citoyen présidentsika matsy raha tonga amin'ny Frantsa mialatsiny aminareo na tonga la Réunion citoyen le citoyen Andry Rajoelina fa rehefa mba tena ilainy zalala izy ohatrany hoe Thierry Henry zao na ry reo mponabola malazy reo le français Jean Tigana le français Annick Noah fa ty mbola tsy tonony ty hoe le français Andry Rajoelina zany tsy de tena mbola ilainy zareo tsara zany le izy donc pour conclure za miteny aminao niza tsisy malagasy mipetraka eto Madagasikara na ny ivelany ka anana fanirina infime soit-il ao anatiny ao hoe oentina vazaha zany maro ireo karazana engagement moa zany ho an'ny olona mizaka an'izay zo-pirenena nangataka araky ny aim-pony moa zany no filazana azy raha ny obligation de naturaliser envers la France isan'ny voarakitra amin'ny code de la nationalité frantsay eo amin'ny code civil manomboka amin'ny article 21 hatramin'ny article 21-24 raha ny ananako eto
ny ateboka fahadimy lehibe indrindra ao anatin'izay faniry dia ny hoe raha misy adina fifanolanana ara-politika sy ara-diplomasia amin'ny la Frantsa sy ireo firenen-kafa toy izany hoe la Frantsa sy Madagasikara zany dia tsy maintsy miaro any tombotsoan'ny la Frantsa ny olona mizaka an'izay zo pirenena izay ho any androany aty an-tany ao anatin'izay hoe somary mamatotra ny filohany Rajoelina amin'izao fotoan'izao ihany ve zany ny code de la nationalité française ao anatin'izay? Tsy hoe somary fa tena mamatotra satria hoa le andraikitry ny filohan'ny republikany io a tsy andraikitra sefokotany, tsy andraikitra be ny tanany, fa andraikitra satria lalam-panoloana no miteny hoe ny président de république ny garant ny unité nationale. Ny président de république manao négociation amin'ireo fifanarahany amin'ny sehatra raisam-pirenena. Ny président de république no mivory miaraka ao anatin'ny conseil des ministres mijery ny concept de défense nationale. Nefa le président de république tsy malagasy fa vazaha. Dikan'izay zany any ampelantanan'ny président de république ao anaty taratasy ao anaty posy ao ny concept an'le défense nationale an'le Madagasikara. Dikan'izay zany le raha rehetra ifamatora amin'ny Madagasikara eo amin'ny sehatra raisam-pirenena le président de république ny manapakasy. Ary ny fahefan'le président de république ngeza be misy rehefa jerevana ao anatin'ny lalam-panorenana. Ny président de république ny chef suprême des armées, ny président de république ny lehibe ny CFM, non, ny conseil supérieur de la magistrature. Ny président de république manana organisme rattaché be da be mihitsiny izy ao amin'ny présidence ao. Dikan'izay zany misy fahefana régaliana matanjaka be zany eo an-tanany, nefa le filohan'ny république zakasy fa vazaha. Eo anaty an'izany ny mahatonga n'le adevitra ny aminy hoe ahoana ny eritreretana fa hanao développement ianao nefa le olona tsy malagasy. Le olona ngeny ny atongavany eto Madagasikara dia zao hoe hanao sini, hanao conseil des ministres, ametraka ny équipe, aka ny dipany, aka n'izay mety ho anjara samihafa ao anatin'ny adevitra fa zao rehefa lasa ny tonga ny fotoana samihafa tsy maintsy hamonjy ny firenena izy. Ary eo ny mba ilazako kely ihany amin'ireo tompon'andraikitra samihafa dia zao aza manaiky mitelona bilao mamay tompoko. Zay ty fieritreretany ty fa izahay dia nitendren'le filohan'ny république miara-miasa amin'izao fitondram-panjakana zao redevable zay ao anatrian'izay dia zao be da be ny lasa fusible cobaye ary lasa bouc émissaire. Dia za zany mba mieritreritra hoe efa fantatra fa vazaha izy fa iza ny tompon'andraikitra samy idélivrer an'le certificat de nationalité. Raha ohatra izy mitady autorité compétente idélivrer ny certificat de nationalité any dia mila makany andafy izy any Frantsa izy any midélivrer an'izany fa tsy eto Madagasikara. Zao ny nambaran'ny article 111 ny constitution. Ny mpitsara perinasa rehetra dia tsy mahazo maka fiandaniana ara-politika. Dia confirmer ny article 39 ny constitution zany. Inona nambarany eo? Iva sy Arfidy. Ny fanjakana no miantoka ny tsy fiandaniana ara-politika amin'ny fitondrana raha-panjakana. Ny filohalon-da, ny fitsarana, ny mpitandro ny filaminana, ny fampianarana ary ny fanabeazana. Séparation de pouvoir. Séparation de pouvoir zany, neutralité politique de l'administration zany, fambaran'io article 111 io ny resaka obligation. Zay le teneniko teo rehefa hitanareo hoe zay mety misy tsindrina, mety misy tery any ambadika any fa manahirana lizy aza manaiky telona bilao mamay. Rehefa fantatrao fa sosisy io menanao nefa feno lamina ao anatiny dia mbola sahinana venao. Zay ny tsy maintsy hitandremana mafy amin'izao situation zao satria ny antony dia zao lay malagasy masy mandidy no vohitsakitsaka ny resaka teo satria ny préambule ny savaranando mibata ny constitution. Ka raha ohatra mazava fa ny vahoaka malagasy masy mandidy izy ny source de tout pouvoir nefa izy raha tsy rarahinao fa haity filohan'le malagasy ty vazaha fa tsy gasy dia samy joro zany rehetra amin'izao fotoana zao hoe aleo kosa ty anaovana tamba be ny amin'ny adevitra tsy mety fa tsy izy zao. Zay ny antony natonga n'Andriamantoa Marc Ravalomanana ny teniny amina hoe misandoka fahefana eo anatrehany vahoaka amin'ny malagasy le filoha amin'izao fotoana zao. Ary mbola mitady hisandoka fahefana indray satria te hampanaiky fa malagasy ity tsy adevitra tsony zany. Iva sy Arfidy ny hoe tsy maintsy ndeha hanao musée ako ka rehefa manao musée fa taty any lalao hatramin'ny fahatelon'ny taonako dia malagasy azay azonao atao musée ngeny tena be sarety fa teniko ianao ny lalao fa tsy midika zany
fa mamafy zany am'lay zom-pirenena frantsay anao tsy hoe ianao akory milaza fa misy raha atao anaty ve lalandrako ato fa za malagasy teraka eny e fa efa narinao zany satria tamin'ny fotoana nangatahanao am'zany efa nikatona lomalemy ianao zany hoe tena resaka lalàna zany ny resaka lalàna no adevitra tsy miady hevitra zany tsika hoe fo na fihetsem-po tsy miady hevitra tsika raha any anaty lalandra tsy miady hevitra tsika musée tsy miady hevitra tsika dada sy mama sy ny sisa mazava zany fa ny lalàna ny ady hevitra eto efa nanary ianao ny zom-pirenena malagasy ny safidy ianao ho frantsay teo amin'ny faha-efapolo taona anao olona nikatona lomaleny zany allégation ozy izy ary fidy zay Arfidy ianao moa teo isan'ny natsikaiky anao ihany le fanotaninana etintsika aloha hevitra ao anatin'ny fandaharana ny hoe ekenao ve Madagasikara entina filova iny fa zay fanotanina mipetraka ho an'ny androany manoloana ny ataontsika hoe fanambarana iombonana nataon'ireo kandida moa zany miisa 7 amin'izao fotoana izao zay manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao zay ny antony fanambarana ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao zay raha ny hita aloha dia mbola mikasa hiditra amboletra irotsaka indray deuxième mandat moa zany efa ny sasany ary amin'izao fotoana izao efa miteny fa ho mandrimandry indray zay deuxième mandat zay amin'ity manahoana ny fahitanao an'izay nisy anarana maromaro napetsako tamin'ity fitondram-panjakana ity zany tany voalohany azy zany dia nametsaka hoe io fitondram-panjakana io mantsy misy anarany tolotolo io fa ity fitondram-panjakana ity zany rehefa mba nijery atao anatin'ny dictionnaire ny tapeniko hoe inona tena anarany ty dia anarana hitako voalohany indrindra dia hoe zay tsy mivilina iza na iza kilanao anankizy tamin'ny mbola kely zay tsy mivilina iza na iza zay tsy matahotra maso anankizy ary zay no nitondranyity fitondram-panjakana ity ny baolina tany am-boalohany tsy matahotra nizaniza ry resy lava ry valo isan-jato ry sy ny sisa zany dia nieritseritra fa hoe zay mafy be tao anatin'izay fieritseretina fa hoe mafy be zay dia zavatra nataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana dia nanao an'ilay antsoina hoe orangisation nandoko ny oloranjy ny tontolo politika malagasy ny tondra rehetra teto Madagasikara sy ny sisa taoriana zay dia nametsaka ndray zako hoe tena ty fitondram-panjakana ity non seulement ty tsy mivilina iza na iza fa ty fitondram-panjakana ity koa bulldozer fa ny bulldozer matetika mbo mahay mivily ihany dia mahay manao marche en arrière fa ty fitondram-panjakana ity sady tsy mahay marche en arrière ty tsy manao bulldozer ty nininy na zavatra mitsanga dia ny ao andohany eo ihany ny ao andohany seko izay masetony anaran'izay zay tiako ihany io tateoriana dio zako hoe tena rouleau compresseur ny tena anaran'ity manitsaka fotsiny zay ho anoloanany eo tsy mahita ny gauche ny droite fa izany eo mitevako dia pio pam tonga dia tsao dia tsy vohitsakany dia vohitsakany tsisy nininina mihitsy dia tao anatin'izany fotoana zany dia za zany dia mime foana miteny daholo ny ao anatin'ny mpanohatra niteny ny filoham-pirenena Eratsona Lomampianina miteny ny filoha Marc Ravalomanana miteny hatramin'ny mpanao politika vaovao ohatran'ny ARB Robelandry hoe zao ny lalàna ohatrany namako faniry teo zao dia mbola mitondra le inony ty lalam-pandrenana malagasy dia hoe araky ny lalàna voalaza ty lalam-pandrenana ty dia ohatran'izao dia araky ty dia ohatra zao le rehetra nareo ke mamaky sy mijery an'io fa taiza nisy rouleau compresseur namaky lalam-pandrenana sy mahafatsy lalam-pandrenana zany sika magakanako aminareo mihitsy ny endreo ry dia efa hoe pan de pan nanomboka tany amin'ny fifidianana 7 sy 4 sy 7 sy 4 inona ny feona nakoako nanerina Madagasikara azo raisina fa tsy mitombina azo raisina fa tsy mitombina tateoriana ary izy tamin'ny farany teo dia hoe sady tsy mitombina no tsy azo raisina tamin'ity resaka article 42 ty ihany natonga an'izay zavatra izay dia zao zavatra mba resako aminareo io fitondram-panjakana ity nanomboka tany amin'ny taona tsy 7 sy 4 fa talohan'izany tany amin'ny tetezamita dia efa nieritseritra ny fifidianana 13 sy 4 ary tsy hoe ny fitantanana madio bonne gouvernance tsy hoe ny transparence tsy izany no nieritseretina fa hoe azahoana indray an'le mandamanaraka fa ny fahafahana mifehy ny rafitra rehetra ao anatin'ilay fitondram-panjakana ary indrindraindrindra ny tafika
talonga hitafika io le rehetra natsoina hoe tafo-bahoaka e tandrokarony vozana tanjokarony voziny fa am'izao fotoana noho ny ataon'le fitondram-panjakana tsy tafo-bahoaka intsony no misy eto Madagasikara fa tafo-panjakana. Rehefa miresaka eto Madagasikara nareo ange indraindray variny ny mifidy ny teti-bola-panjakana 20 sy 10 tamin'ity 20 sy 10 teo moa tsy naheno nisy olo-bavam-bahoaka teti-bola-panjakana efa tononontsareo mazava tsara vola-panjakana efa tononontsareo mazava tsara tahiry-bola-panjakana efa mazava tsara nisy vahoaka ave votonona to le rehetra mbo antanio ambany tany anareo ny eny Sinina zao tonga dia ny anaran'le mihitsy hoe Sinina eti-bahoaka. Ny Amerikanina mbajereo rehefa le vary tonga ty amintsika reka raha mbola tonga le gony fa tsy le ny tamatavy dia mivadika orange zay ny lokony dia 10 kilao mivadika 20 kilao dia tout le monde est content dia misoratra mihitsy ny furniture by the people of America avy any amin'ny vahoaka ny États-Unis fa ny tsika nometsika fanjakana ny eto amintsika tsy mpitondra no misy fa fanjakana no misy ary rehefa fanjakana no anatin'ilay firenena kidy fanjakana dia ery atapon'ny fanjakana anankiray mpanjaka asarazonareo le fil d'idée dia zao tsika menakavy vo manontany zany za dia efa meme moa tamin'io verina kely atao amin'ity article nareo ty fa fanazavana kely iny nandeha hoe fangatahana nisy ty nosy malagasy aty amin'ny ranomasimbe indianina Îles Éparses nosy miparitaka defa miaraka tena vedrana mihitsy le reto le malagasy reto defa maheno zay tsika mo tsatsan'le raha vo tsatsan'le satimaka io ty tandrasana tiako fireneko antso raha tsika tatateny ty fa mamenamena eo zava-tadidy za rema lepoka mbola rema raha ko raha ohatra ka tena mbola tena hoe teo zany deby zany fa nisy fiainana ohatran'izao atsika zao tamin'izany fotoana zany tamin'ny andron'ny arema tany amin'ny 20 mahery tany hoany krizy Madagasikara ngery tsy mbola nisy krizy ohatran'izao tsy amina tany mba fotany mofateneko nareo za tao anatin'ny 10 taona ary isaky miteny ty fitondram-panjakana ty tsy mbola nisy ohatr'izao tao anatin'ny 10 taona tsy mbola nisy fampandrosoana ohatran'izao fampandrosoana makaizy dia fampandrosoana taizy dia fampandrosoana amin'inona rehefa jerevanao concrètement tsisy le fampandrosoana fa le slogan otra zany tamin'ny androny ratsiraka tamin'izany fotoana zany dia menomenona vaoka dia tapatapa vaoka dia migongonona ny rehetrarehetra dia nkabary ny deba tamin'ny alina an'iny kabary zanjikely ozy tselonina dia rehefa nkabary ratsiraka dia ozy izy hoe mora manadino soa atao azy ny vahoaka malagasy voamaly ozy izy nitaka zay natao mosesy ozy nitondra ny vahoaka jiosy ny vahoaka tany Egypte dia tralalasy ny travolta makany rehetrarehetra inona tsy nataoko tatao ty firenena ty mora manadino vahoaka tso azy natao azy vahoaka malagasy iny dia onja day le vahoaka malagasy dia onja dolo mbola afo deby totra zany manjoantsika amin'izao fotoana efa tsy manjara zavatra misy rehetrarehetra dia efa hito zao fa vozongo le mpitondra atsika tsy izy taratasy kely 20 centimetatra ino no nandeha saiko tamin'ny 20 centimetatra za tsy monitsy mbola vaza dia tsaiko hoe ay kay nisy bandy akama vaza dia refezana tena 8 centimetatra marina le taratasy kely iny nitondra fa 20 centimetatra nefany nanarinao ale firenenao 20 centimetatra fa tsy nahafahanao itsony itaky zany Îles Éparses izany comment se fait-il lenao sy de français fa zay ianao eo anatsehany Emmanuel Macron dia hiteny ianao fa angataka le inona ty ilay nosy ka mety noho izay antoman'izay mihitsy ve no nanemorana trany an'ireo fionana tokony natao zany nentina ny tsika hoa dia zay dia tsy dia mandiny zavatra loatra e fa azadiny fa rehefa hoe pompom be mipopoaka be ty moa iny ty fitondram-panjakana ty manao zay zavatra mipoapoaka zay popoaka tazala popoaka zay zavatra rehetrarehetra tao EPP ny tokanana fa mba marina mafy le rehetra fa ny tomobile tonga ao amin'io EPP io nefa mpianatra amin'le EPP ao ty aby 10 fa ny mpitondra fanjakana tonga eo maherin'ny 10 ny camion sy ny taxi be itomana olona eo efa maherin'ny 10 sa tsy manambany an'le EPP
fa sasa manao zavatra mipoapakytsika izay le tiako tenenina fa raha nandinikytsika natao resa be le hoe angataka anily zay parsa ary misy olona vahiny a ifampiresaka amin'neny malagasy de mba nijereko neny malagasy les commissions mixtes l'illustre juriste Marcel Randjev, l'historien académicien général izay ty resaka amin'ny teny malagasy ty ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta sa zany neny malagasy ty taony loana ty tao mibadika am'izay nyle français le nasaina resaka tamin'ireo sous ministre ihany ambassadeur ihany reo fa le retsy so de babolina tsy miady ty oa zany hoe vo ifo ianao mijery an'le olana presahana tam'le an'le malagasy tefa comprendre anao hoe resaka comique ty resaka natao ampime fotsiny ty resaka natao aty natavy ty satria nahafantatra mihitsy ny tena fa tsy reo olana lefa ty ala France reo ny fampiresaka Malagasy avany France reo mihitsy no atapakahitra fa de ben tsy maintsy atao moa zany iny cause satria tenen'ny président république iny vely rano iny a de atao iny izay mahatonga anako miteny aminao hoe tsy misy a aranatsapitsika ny zavatra natoy to am'ty fireneny ty nataon'ireo mpitondro reo de hoe comment peut-on faire pour hitazomina an'io fitondram-panjakana io amin'ny 2023 tsy nisy afa-tsy zay ka na vazaza na américaine na anglisy a tsy maintsy tazoma ny antony de tsotra tsy hoe satria bobaka be zavatra vita ao anatin'le firenena tsy hoe tena efa milay be Madagasikara tsy hoe tena hoe mandroso be Madagasikara sanatsy Madagasikara firenena mahatsa indrindra maneran-tany Antananarivo a reny voatra maloto indrindra maneran-tany ny vahoaka malagasy a no anisan'ny firenena be corruption indrindra eran-tany sy ny sisa zany tsy resahantsika ny sandabolana ny Madagasikara ny maivana indrindra efa resin'ny Komoritsika resin'ny ray manontolotsika fa izao tsy zay le hoe tsy maintsy rotsaka ary tsy maintsy président a navazany inina satria ny antony de zao nisy tombontsono arovana amin'ny eto Madagasikara eto misy olona ao za miteny aminareo a io le président efa io izy io faly ao badika ao ohatra tamin'ny mbola kely moa de tsika mety hoe sixième dan na tsy azo atao an'izany fa tamin'ny mbola kely nge ianao tena miteny anareo a efa hitanao zao fa tsy resy ny ady vady mbola efa tosoko ny olona be da be orina io fa tsy maintsy miady la fa raha zany tsika hoayaka be da be matahotra miazakazaka ny fotoana ary fidy hoentsika manakatona ny fandaharana faniry fanontaniana farany angambany io ny loha hevitra andraisitsika ato anatin'ny fandaharana ho any androany ekenao ve Madagasikara entina filova iny misy ny obligation de naturaliser envers la France raha ny nampatsiahiviko teo mamatotra ny filoha amin'izao fotoana izao ve io karazana obligation io inona ny isan'ny afatra tsipy satria miazakazaka na raha-pirenena amin'izao fotoana izao raha ny fahitantsika anazy a mandeha ny resaka amin'ny resaka mety ho famoahana certificat de nationalité malagasy ho an'ny filoha inona ny afatra farany hoentsika manakatona ny fandarana anatin'le andiny fahenina amby efapolo anatin'le code de nationalité misy aloha hoe libéré aux juges de son allégeance envers ny état malagasy na i Madagasikara zany tiako tenenina am'izay de zao iny zany de milaza fa za zany a de afaka madidio a tsy malagasy tsony satria za de efa naka ny zopirenena frantsay dikan'izay le fifindrany le allégeance makaty amin'ilay fanjakana frantsay zany no nataony zany dikan'izay zany ho an'ny Madagasikara izy inona moa de horara iny mazava nge fanazavany Arifidy teo hoe amin'ny fomba humour moa nitondrany zokibe Arifidy azy teo fa tena mazava le izy ny hoe inona moa ny andaniny fotoana amin'le malagasy le Madagasikara fa zao misy intérêt tsy maintsy hidirany ato de zay intérêt tsy maintsy hidirany mbola tiany anohizan'izay ary atositosiky le naman'izay zay problématika ngeza be zay tokony vahatsika satria zao olona mitondra am'izao fotoana zao reo dia rohizany fananana grand dossier avokoa rohizany problema avokoa amin'ny alalany raha-raha-pitsarana amin'ny akamarony kasorola ho isika na de zay fotsiny ihany aza fa tsy resaka hoe nde zay anao développement zay manao infrastructure ny tena nge le filohan'ny république rehefa tsy vitako izy izy ny rentrese fa tsy hoe rehefa manomboka ny rentrese le rangako moa tsy mitazona ny teny meny zany raha raisina fotsiny iny zany efa tsy tokony ho candidat izy ray zay faharoa za te hiteny fotsiny amin'ny hoe ho an'ny vahoaka malagasy a tsika
dia mazava tsara. Aza mety hosodoka amina resaka hoe entina amina resaka hafanapo ilay raharam-pirenena satria bogosy ohatra, satria mety hoe mampianjaika t-shirt, satria mety hoe sixième dan. Atao daholo manko le fomba resaka clientélisme zany efa atoan'le vahoaka. Fa zao tena mametra ho zava-dehibe amin'izao zava-misy zao ho raharam-pirenena ho anao sy ny taranakao. Fa raha tsy voavahanao androany zao situation zao ho vidin'ny taranakao lafo. Tahaka ny hoe tsy maintsy antotrosa ho an'ilay téléphérique nefa anisany tsy mionon-kevitra amin'le téléphérique, kanefa zay ny sitrapon'le fitondram-panjakana zany. Ka za te hiteny manokana ho an'vahoaka malaza, raha misy fiombonana fiantsoana ho an'ny kandida sy ny vondrokely politika rehetra dia mba tongava re tompoko valio fa zava-dehibe ho an'ny taranaka. Farany tondrako ny adevitra dia zao, za tsy mbola nahita olona iva sy arifidy hoe mafy be ara-politika zany ka nanana fahefana izy dia neveriny fa natazona azy hatramin'ny farany, ary formule hafa tsy mitovy amin'ny zavatra nitranga teto ambonin'ny tany, fa tsy maintsy menjera foana io. Jereo vonikahany famebongo amin'izao fotoan'izao, tsy nahavitra azy ny vola, tsy nahavitra azy ny tafika, tsy nahavitra azy ny resaka fahefan'ny mpitsara, ny atokondrarana, ny resaka administration sy ny sisa sy ny sisa. Ohatra telo ny resiko. 30 janvier 1972 président Tsiranana no lany 99,72%. Fa mipoka efa bolana taoriana ny raharaha 13 mai 72. Président de Ratsiraka 12 mars 1989 lany ny filoham-pirenena. Satria taty amin'ny 82 izy za tsy miresaka tsony le 76 le resaka référendum zany, fa 82 nisy fifidianana, fa 89 ny dinganiko. 62,7% vato azy ny président de Ratsiraka, mipoka foana ny 90-91. Président Zafy Albera. Taty amin'ny 10 février 1993 président Zafy Albera lany 66,74% ny vato aziny, ary président de Ratsiraka 33,26%. Fa zao empêché président Zafy 5 septembre 1986. Inona ny afatra azy zao zany zao zany. So dia anao mieritreritra fa zao ampiteniny be ny tanàna rehetra ianao, satria menao moto dia zay mahazo moto tsy maintsy miteny manao fanambarana, dia sahirana zany zao lehibe ny tanàna nandohalika tamin'ny maro antsetra hoe satria anisany na nydekadeka nydokadoka le filoham-pirenena ny tonga daholo be ny tanàna rehetra tsy maintsy manao fanambarana, satria nahazo moto, satria mety mahazo pont béton, satria mety nahazo CSB2, continuité sy fitantanandraraha normal reny. Fa aza raisitsika hoe mesy na tena hoe mahavita azy le fitondram-panjakana. Fa zao tsy manova zavatra akory zany. Raha etsika eo daholo za aloha gaga be, nisaiko mihitsy le izy nalaiko le sary iva sy arifidy, fa tena nisaiko le député sy loolona 111 izy le député, loolona enina amby folo mba mahay manisa ihany fa tsy otra andramose aloha zany mandiso taremarika 720 ny total an'izany. Fa tsy nahita olom-boafidy loolona sy député 720 mety 20 tanoany angambo reny, aiza zany le ambony. Ka raha mbola day ianao aprisika andray hoe mivoresandray nareo ry gouverneur fa nareo inge tsy araky ny lalam-panorenana fa nanana opportunité tamiko e. Dia manaova fanambarana miantso filoha, dia aprisiana indray zay aprisiana rehetrarehetra. Tsy fantatro hoe iza indray mbola androm-panjakana sy zavatra azo ahetsika, tsy manova nininy zany. Jereo ny résultat ho 99%, 62%, 66%. Allez voir en situation rehetrarehetra, tsy nametraka mpitondra ambony, tsy nametraka hoe tena mandrakizay teo anatin'le fahefana. Arifidy raha manandribe. Tozakely fotsy le aniva dia mamarina angambany. Azagaga iva mbola tsy ampy le tenenao fa mbola ho avy daholo ny tangalamena dia ho avy efa voatona teo daholo fa mbola be dia be ny lahatsanao fanambarana sy ny ray manontolo fika efa tsarainy be iny efa samy nanao an'iny dolodolo zay mpitondra ny fandimby teto, ary ny malagasy ny mpitondra teto Madagasikara ny fandimby dia enjana be raha ay angala tahaka, fa tsy dia mahay mangala tahaka loatra amin'ny zavatra hoe tsara tokony ho tohizana, fa mangala tahaka ny zavatra ratsy tokony narina no ain'izy ireo. Fa ny zavatra tiako ambara iva ifaniry dia zao andro manjombona, taona manjombona ho an'ny vahoaka malagasy ny taona 1896 volana Aogositra
nandao zany Madagasikara nahavery indray ny ataontsika hoe fiandriana pirenena zany Madagasikara izany. Resy Madagasikara, resy mitafika nentin'ny rain'ilay Arvony, tifitra tafondrindremadena ny alateria Fort Voiron, nakasika ny ilan'ny tendron'ny rova, nanangana saina fotsy Madagasikara. Alahelo ny Madagasikara manontolo nanomboka teo, ary nanomboka teo koa no nisin'ny ady rehetrarehetra tany anaty alatany, tany anaty kriatsalatany, to no nisin'ny fefenan'ny olona tany anaty fasapoana na tonga azo mena lamba, to no nitsanganan'ny vivieso sakelika, to no natonga ny jina nitsangana sy ny sisa. Zany rehetrarehetra zany a dia noho ny hoe anala ny fahefana io pelantanan'ny vazaha frantsay vahiny eto Madagasikara, ary amirina zany ndray a ho aty Madagasikara. Tamin'izany ny vahoaka malagasy mbola tsy de betsaka ny nanana baka tamin'izany. Amin'izao fotoana moa mpitondra efa misy manana baka plus 25 27 ny sasany, fa zao nefa raha le firenena moa tsy hita moa samy manana bakany, de samy manana 25 27. Fa de zao ny zava-misy de hoe tamin'izany zany rehefa zareo tsy nanana baka, de efa nahafantatsareo hoe raha tiana androso Madagasikara, raha tiana hitony sy ilama le firenentsika, raha tiana anana an'izany ataontsika hoe tena hoe samy malagasy miara-miaina miara-mirihary ao anatin'ny mizany arembeny Madagasikara zany tsika menakavy, de mila hoe mpitondra malagasy. Tsy problème io na mpanjaka io na président io, fa hoe malagasy fotsiny raga, zay le izy. Be maty-ripaka tamin'ny taona 720 sy ny sisa. Tonga ny fahazahonany fahaleovan-tena, tsy mbola nisy fety ohatr'izany teto Madagasikara, mbola ny tena moa tamin'izany mbola tsy teraka, mbola lavitsy ny afaka tay, mbola tsy mifampahalala bovy sy baina tamin'izany. Fa de hoe bon fetony tamin'izany oay ony reto zany hoe mihina misotro kafe ny any zany, de fa dany mihinana mofo gasy any anao de fa hoe hoany hoe tsy nefa de fa hoe fety, fa de verina fahaleovan-tena izy ty Madagasikara. Malagasy no mitondra Madagasikara, tsy jerena tso zany hoe padesma io ny volavolan'ny frantsay io sy ny sisa, fa de l'essentiel aloha pour le moment de hoe gasy rangatia no mitondra Madagasikara. Zay fotsiny baiko, izay no nitarika ny rehetrarehetra. Zaza mino fa tsy amin'ny malagasy ty tanindrazana, tsy amina vahoaka malagasy ny tokony ametrahana fanontaniana hoe mety aminao ve raha vazaha no hitondra ny Madagasikara, satria efa noporofon'ny taranaka faramandimy zany, noporofon'ny razam-betsika menakavy teto zany, nanovan'ny malagasy razam-betsika sorona teto Madagasikara zany. Ary raha am'izao fotoana izao no mivoaka any am-pasana ry rabozaka sy reo ana rehetrarehetra reo manangatra makasitsaka tomboka lavaka tela tompo vafa, zay kamba ny anahy iva misaotra betsaka anao nanasa laika amilay fendefeny ny fanazavana ataoko fa tonga amin'ny fotoana ifaramarana ny fandarana ihany koa sika ankasitrahana ianareo telo mirahalahy de tsy iza fa faniry razafy manantany avy amin'ny MBS razarapera fidèle avy amin'ny AZ radio télévision, ary raha manandray BRFID izay mpamakafaka rahapirenena sy politika ihany koa ankasitrahana ianareo ny vahiny tato anatiny ty niarana ampiaina sy nampitany ty fandaharana manokana ity ankasitrahana torak'izay ihany koa ianareo any an-tokatrano nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Veloma tompoko.